Mbola mahakasika ny akon'ny fandalovan'ny rivotra farany teo izay hatrany na dia fananao ny fandraisana an-tanana ny fitondram-panjakana malagasy dia mbola nanamafy ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta fa mbola mahery ny 100 miliara ariary no ilaina amin'ny fanarenana ny loza vokatry ny rivotra farany teo. Araka izany rotsakorana maro rivotra maro ihany koa no nifofofo ary nandrava ireo fotodrafitrasa maro dia maro teto Madagasikara. Manao antsoavo amin'ny tokony sy ny fiaramentana araka izany ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta. Vinavinaina itety-bidy eo amin'ny 100 miliara ariary ny ilain'ny fanjakana malagasy entina anarenana ny fahasimbana sy ny fahavoazana vokatry ny rotsakorana lavareny hatramin'ny fiandohan'ny taona sy ny fandalovan'ny rivo-doza teto Madagasikara farany teo, araka nambaran'ny Premier ministre Jean Ravelonarivo androany. Ao anatin'ny fahavoazana tanteraka ny fireneny araka ny didim-panjakana navoaka ny fitondram-panjakana. Na dia teo aza niezaka nataon'ny fitondram-panjakana sy ireo mpisehatra samihafa amin'ny vonjy-voina sy ny fanarenana maika tamin'ny famonjena sy fanohanana ireo traboina, ary koa ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa simba iakina ny fiainam-pirenena, dia tsapa fa mbola maro ireo traboina mila fanampiana sy ireo fotodrafitrasa mila fanarenana maika. Araka ny didim-panjakana laharana fa 520 sy 2430 tamin'ny 17 janoary 520 sy 20, ny fitondram-panjakana dia manambara fa ao anatin'ny fahavoazana tanteraka ny firenena. Nanao antsoavo amin'ireo masofo vahiny, solotena ny firenena vahiny, sampan'ny firenena mikambana miasa eto Madagasikara ary ireo mpiara-miombona antokara teknika sy arabola sy ny malagasy tsy vaky volo ny Premier ministre mba hisiny ny fiarametana sy fanampiana ahafahana manarina ny firenena.